Efa ndresaka an'izay sehatra toe-karena izay ihany moa sika dia maro ireo tetikasa izay vinavinain'ny orinasa avy any Afrika Atsimo ho tanterahana eto Madagasikara mba hitondra fampandrosoana eto amintsika. Nisy moa ny fampahafantarana nataon'ny masovon'ny Afrika Atsimo miasa somonina eto amintsika ary namafisany ireo vinavina ho tanterahana eto Madagasikara ireo tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena rotonta ny fiaonana tamin'ny zay lafo ny toe-karena izay. Matotra ny fiaraha-miasan'ny Afrika Atsimo amin'ny firenena malagasy raha ny sehatra ara-toe-karena no resainy. Fandroana izao no mandray anjara amin'ny hetsika filmany Afrika Atsimo raha ny fanamariana izay noentiny lehiben'ny masivony Andriamatoa Gert Grobler. Nitombo ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena rotonta ary maro ihany koa ireo tetikasa vinavinaina ho tanterahana raha ny nambarany. Misy ireo orinasa izay mikasa ny ampiroborobo ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro eto Madagasikara ohatra. Ao ihany koa ireo izay hitondra fanavaozana amin'ny hopitaly eto Antananarivo sy Mahajanga. Misy ihany koa ireo tetikasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fitaterana ary lasa ny azo ny Afrika Atsimo raha teo ny ministry ny fizahantany, ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro Ulrike Andriatsina. Nanao ny heviny mikasika ny toetra ara-politika ihany koa ny lehiben'ny masivon'ny Afrika Atsimo. Misy ireo milaza fa tsy voasolo tena tao anatin'ny fiaonam-be mikasika ny fampihavana-pirenena ny rehetra, saingy dingana lehibe no efa tanteraka raha ny voalazany. Hatreto ireo fehi-kevitra nivoaka dia karazana sosi-kevitra ihany fa ny filoham-pirenena no tompo-teny farany. Tokony hivelatra kokoa ny fifampidiniana. Marina fa ireo fehi-kevitra nivoaka dia miteraka resabe eo amin'ny tontolo politika sy ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena samihafa, saingy tokony hotohanana ny zotra ahatongavana amin'ny fampihavana-pirenena. Let me just first say that the National Reconciliation Conference held at Ivato, from a South African SADC point of view, we regard it as an important first step. There were shortcomings, one can argue that it was not representative enough and so on, but for us this represents an important first step in the national reconciliation process. It's actually only the beginning. Nasiany resaka ihany koa ny mikasika ny filoha aloha Marc Ravalomanana. We see this as being in the spirit of national reconciliation, and we welcome the fact that the President decided, after consultation with people and all the delegates at Ivato, that this can help the process of national reconciliation. President Mandela always said, it's more important to talk to your enemy than to your friends. So this is in that spirit that I think this was a positive gesture by President Rajanala Mampia. Nambarany araka izany fa tafiditra ao anatin'ny resaka fampihavanana izay ny fanafoanana ny didim-panjakana mikasika ny fitanana résidence surveillée any filoha aloha Marc Ravalomanana. Fanapahan-kevitra tsara no noraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Mikasika ny fifidianana kosa dia nambaran'Andriamatoa Gert Grobler fa efa vita ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ary tokony irosoana ary tazomina ny daty efa voafaritra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly raha ny heviny.